ry havana ny fahasoavan'ny tompo. Mamarantsika ny lohevitra manao hoe miantso ho amin'ny fibebahana ny tompo. Ny zava-misy hitatsika ankehitriny ry havana dia mitaonantsika ho amin'ny fibebahana. Voatsela kory no nisy ilay horohorontany mahatsiravina tany ivelany, Thailande moa le toerana. Ny zavatra mafy izay naory ny olombelona dia mirodana. Ary nisy saina marobe nafoy tamin'izany. Mampatsiahy koa ilay nofinaina indray andro manao hoe nisy olona nanjaran'ny tilikambo. Izao no tenin'i Jesosy hoe raha tsy mibebaka ianareo dia ringana tahaka azy io ianareo. Ny fahafatesana ny loza, misy loza voajanahary. Rehefa jerevana ao amin'ny testamenta taloha ry havana malala dia reny loza reny dia ataon'Andriamanitra mba hahatonga ny olona hiverina amin'Andriamanitra. Ndeha ry havana jerevantsika ny Joela toko faharoa. Joela toko faharoa no akatsika ny hafatra ary amin'ny teny 𝗍𝗍cie. Ny bokin'ny Joela dia mitantarany amin'ilay loza lehibe ihany koa izay niatra tao amin'ny fanjakana Joda, satria mpaminany tao raha teo izy. Voatantara ao anatin'io boky io fa misy loza mahatsiravina miatra eo amin'ny tany. Nisy andiam-balala izay namotika ny voly, raha marina moa dia andiana bibikely izay nanimba ny voly, potika ny voly, ny antraika tamin'ny fiompiana, satria rehefa potika raha teo ny zava-maitso dia tsy manan-kohanina ny biby fiompy. Dia rehefa potika ny voly, tonga ny mosary. Ary rehefa tratra mosary ny olona dia tsy afaka nanao fanatitra tany amin'ny tranon'i Jehovah intsony. Voatantara eo nisy ahitana, nisy doro-tanàna. Reny rehetra ny havana malala no anairany mpaminany izy. Ny vahoakany hoe mibebay ianareo. Loza mahatsiravina no niatra tamin'ny vahoaka eto, amin'izany andiam-balala izany. Ary ambaran'ny mpaminany fa hoe mbola tsy nisy loza toy izany teo amin'ny Israely. Any amin'ny Joela toko voalohany ihany. Famaizan'Andriamanitra izany. Ka ny famaizan'Andriamanitra tahaka izany, ny fisian'ny loza mahatsiravina tahaka izany, dia manambara fa efa akaiky ny fitsaran'Andriamanitra, efa akaiky ny andron'ny tompo, dia miantso fiverenana amin'ny Jehovah mpaminany. Sady izany raha teo anie ny asan'ny mpaminany, miantso ny olona hiverina amin'Andriamanitra. Na dia efa fahavoazana mafy tahaka izany aza manjon'ny Israely, dia ambarany hoe mbola ho mafy toy izany, mbola ho mafy noho izany ny lozanjo amin'ny fahatongavany andron'ny tompo, raha tsy mibebaka isika. Ahoana ary izany fibebahana izany? Raha ny andininy fanompoam-pivavahana ka hatramin'ny fifadian-kanina ry havana dia tena fiantsoana ny vahoaka hibebaka tokoa. Lohatenin'izany ten'Andriamanitra izany. Fiantsoana ny olona tena hibebaka marina tokoa. Efa naverimberina ry havana tamin'ny fiangonantsika hoe inona moa izany atao hoe mibebaka izany? Raha ny teny fototra dia hoe sova. Ny atao hoe sova dia miverin-dalana, manao demi-tour. Ary ny teny grika hoe metanoia dia miova toe-tsaina. Ny saina mihitsy mila ovaina, ny toe-tsaina mila ovaina. Eto izany ny fibebahana marina ankatan'ny tompo. Dia misy karazany telo izy eto. Hafatra telo moa izany azafady. Andeha ry havana mbavaka antsika ny andininy 𝗏20 ihany. Andininy 𝗏20. Aminaran'ny tompo manao hoe konady ankehitriny aza ho Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, ary amin'ny fifadian-kanina sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Ankehitriny, zao dia zao, anio ny fotoana mety.
hoy Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra. Ny tena fibebahana marina, ny olona tena mibebaka marina zany, miverina amin'ny fo rehetra. Ankehitriny ho Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra. Dia raha diantsika ny 7:7 tapany voalohany dia ahoana voalaza eo? Ary ny fonareo no triatriaro fahazany fitafianareo. Zany hoe miverina amin'ny fo, mibebaka amin'ny fo. Manambara fibebahana marina zany. Zany natao hoe miverina amin'Andriamanitra amin'ny fo, fibebahana marina, fibebahana lalipaka, fibebahana avy any anaty, fa tsy amin'ny endrika ivelambelany toy izay fanaon'ny mpiatsara velatsy. Fomba fanao mahazatra moa ry havana, zany hoe mandrovotra fitafiana na mandritra fitafiana zay fanaon'ny jiosy zany, maritry ny fanenenany zany, ilazana fibebahana zany, ilazana fiverenana amin'Andriamanitra zany. I 𝗥𝗏𝗏 ohatra dia nanao an'izany. Genesis 7:7-7. Ary 𝗥𝗏𝗏 dia nandritra ny fitafiana ka nisikina lamba fisaonana. Josoady nanao an'izany. Niakohoka teo anoloan'ny fiaran'i Jehovah izy mandra-pariva ny andro, dia nasiany vovoka ny lohany. Rovitina ny akanjo fitafiana, asiana vovoka ny loha, mitafy lamba malailaina tahaka ny gony moa zany. Joba dia nanao an'izany. Nitsanga ny Joba ka nandritra ny lambany ary nanaratra ny lohany, solaina ny loha, dia niapoka tamin'ny tany, dia niankohaka. Zany hoe endritry ny fanenenana tena avy eo anaty. Zay no tadiavan'Andriamanitra. Fiovampo, fiovan'ny fo, fa tsy fiovan'ny endrika ety avelany ihany. Ry havana lasa fanao ivelambelany fotsiny reny fihetsika nataon'ny Israely reny. Mitafy lamba malailay sy ny manisy lavenina ny loha sy mandritra fitafiana. Ka zay no nahafatra etiny hoe ny fo ny triatriaro. Aoka ny fonao ny tena resy lahatra. Fa ny fo amin'ny jiosy no entina misaina, ny fo no entina manapa-kevitra. Dia ny fo no mihitsy ny mila miova. Ratsy ny fo ny resy lahatra dia fisehosehoana ankoatran'izay, fisehosehoana fotsiny ihany, ny fandovitana fitafiana sy ny sisa. Zava-dehibe ry havana, zany atao hoe miverina Andriamanitra, miverina amin'ny tompo amin'ny fo zany. Zany mahatonga ny Tompiteny manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Dia hoe ihany ny olon-kendry manao hoe anaka atoloriany fonao, angatahan'Andriamanitra mihitsy ny fontsika mba ho azy, mba tena fo manenina. Dia mitarika an'saintsika avana malala etreritra manao hoe ny kristianina ankehitriny ve tena mibebaka amin'ny fony tokoa, sa mibebaka ivelambelany, sa mandeha amin'ny mpahazarany. Aza varena mijery ny hafa, ny fahotan'ny hafa, fa ny tenanao jereva ny fonareo ny triatriaro. Zava-poana ny endrika ivelambelany, raha tsy miantefa any amin'ny fo zany. Zay ny voalohany avana malala, mibebaka amin'ny fo, fa tsy mibebaka amin'ny endrika ivelambelany. Fa ny faharoa zao, dia zao ny hoe olona mahay mifetena, mahay mifetena. Ankehitriny hoy Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadian-kanina. Io zany endrika anankiray ihany koa. Ilazana fa tena miverina amin'Andriamanitra ny olona tena mibebaka izy, mifady ihany. Ny hevitra ao ambadika izany dia hoe mifetena amin'ny alalan'ny fifadian-kanina. Fifadian-kanina mantsy havana dia fomba anankiray ifehezana ny filan'ny tena, fihezana ny tena mba tsy ho baikony ny filan'ny nofo. Rehefa
mbola matanjaka be ho anatin'ny olona zany atao hoe filany nofo zany dia sarotra ho aminy sarotra ho aminy ny iverina tena iverina ao amin'ny tompo satria ny tsimbony no Andriamaniny izay sitaky ny tsimbony ny filany zay no mipaika ho azy fa ny fifidian-tena amin'ny alalan'ny fifadian-kanina ny fomba iray izay iverina antsika amin'ny atao hoe tena fifandraisana amin'Andriamanitra rehefa tsy misy na inona inona eo tsy sakafo zay mahatonga ny hoe alefan'Andriamanitra any amin'ny tany efitra ny Israely any tsisy hanina fa dia miandrandra ny fanampian'Andriamanitra dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ny mofo ihany veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloko ny vavan'Andriamanitra ifadian-kanina io ravana malala fanaon'ny fiangonana zany azonao atao any atokantrano zany ho an'ny olona tena mibebaka marina sarotra ho an'ny olona zany fifadian-kanina zany satria tena mitaky fifehezan-tena lehibe zany sarotra ho an'ny olona zay efa nanazatra ny vatany ny tena ny filany nofony zany hoe izay ilay nofony dia omeny avokoa raha tsy miantehitra amin'Andriamanitra ny fanahy masina ny manampy atsika amin'izany misy fotoana ry havana malala tena ilainy zany fifadian-kanina zany tsy ampanarana fony nofo tsy ampanarana fony nofo tsikitsika fa ny fanahy no omena lanja ao anatin'izany fifadian-kanina zany dia hoy ianao eritreretra angamba manao hoe ifadianina ahoana mofo fa ny hohanina aza tsy misy inona no fadiana eo ho an' zareo mihinan-kanina zany eto amin'ny tany tsy misy hanina ve ny fadianina fa maninona ny joela no ny teny eto ny mpaminany ny teny manao hoe miverina mitsy amin'ny fonareo amin'ny fifadian-kanina nefa fantatsika tsara fa ao anatin'ny tanàna mosarena zareo vahoaka mosarena ripaka ny volany atsara ka nefa mbola asaina amin'ny fahadianina ihany ny hohaniny aza tsy misy mbola manjaka amin'ny sary nasaina amin'ny fahadianina asaina tsy misakafo ao anatin'ny fotoana mahatra zay matsy le fahadianina tsy misakafo ao anatin'ny fotoana maharitra mba hanomezana vahana ny fanahy fa tsy ny nofo any matoa no mbola velona ny dikan'izay mbola mihinana ianao zay fa ny abetsany tsy mitovy fa tsy zay moa samy mihinana fa ny sasany mitapa-kibo ny sasany fena matoa no mbola velona mbola mihinana ianao zay mbola misy hohanina efa na dia kely anananan'io azy afaka miantehitra amin'ny tompo ianao amin'ny fifadian-kanina lay fifehezana ny tena tinambara maiza mifeny filany nofo maiza mifeny filany nofo ankehitriny verena amiko ny tompo tsy ny nofo fa ny fanahy omeo vahana ny fanahy ny ara-panahy fa tsy ny ara-nofo ihany fa telo ry havana malala ny olona tena bebaka marina dia olona mazoto mivavaka hoy ny voalaza eo amin'ny fifadian-kanina inona ny toyiny sy ny fitomaniana ary ny fitarainana fitomaniana sy fitarainana endritry ny vavaka zany endritry ny fanompoanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zany miverena amitro amin'ny fitomaniana sy ny fitarainana fitomaniana fitarainana mampiasa ny vava manome voninahitra an'Andriamanitra mitalao amin'Andriamanitra satria mafy ny manjo zao nefa ny tsareo voryhavana tsy afaka ifetena ny olona tsy afaka ifadianina izy ohatra raha tsy tena olona ivavaka raha terenao ifadianina izy nefa olona tsy mivavaka inona moa ny dikan'izany any amin'ny hanina ihany ny sakafo ny lohany tsy ampy zany ny fifadian-kanina tsy misy vavaka tsy any olona tsy resy lahatra koa zany fifadian-kanina zany tsy ampy ny fifadian-kanina tsy misy vavaka ny fahaizanao mifandray amin'Andriamanitra mivavaka zany ny mamery anao ny olona tena manana fiainam-bavaka
mora ho aza mifeny tenany mifeny filany rehefa tsara ny fandraisanao amin'Andriamanitra dia mahazo hery ianao mandresy ny hery ny nofo ka manana herim-panahy ianao etrehinao zavatra mafy rehetra amin'izao vanim-potoana kare amin'izao dia avana malala ataovy zava-dehibe ho anao ny fiainam-bavaka io isika ny hoe zava-misy ankehitriny mampandiny tena tokoa fa ny zava-dehibe indrindra ankino amin'Andriamanitra ny fiainana raha tsy mibebaka isika dia ho ringana manana anjara lehibe ry havana amin'ny fiainan'izany hoe olo fibebahana zany ny fitalahoana amin'ny fitomaniny ireo zany no endrika anankiray hoe nahoana tena mivavaka miseho amin'ny fihetsiny zany amin'ny fiainana zany mitomany sy mitaraina ary fihetsy ny olona zay olona mivavaka amin'ny soratra masina zany mitomany sy mitaraina amin'Andriamanitra iza ary ny tokony hitomany hitaraina hibebaka iza ny tokony hifadianina iza ny tokony hanolotra ny tenany amin'ny alalan'ny fony fa tsy amin'ny fihetsika ivelany dia voalaza eo ny hoe angony ny vahoaka ozy izy andinin-tsoratra sitako ry havana mpavaketsika ny andinin-tsoratra angony ny vahoaka manamasina fiangonana virio ny loholona angony ny ankizy madinika mba mijaza minono aoka ny mpapiakatra hiala ao an-efi-tranony ary aoka ny ampiakarina hiala ao an-trano fandrinjy raha mbarina dia ny olona rehetra mihitsy na reo laza amin'ny tena fa tena fampivavaka izy ao anatin'izany ny loholona sy ny sisa na ny ankizy minono ve moa dia hifadianina hoy isika na ny reny mampinono ny zaza minono ny reny mampinono ny olona voapakarina reo ny lazany an'ilay olona reo ny olona andeferana zaza minono zany moa inona ny vitan'izany ny olona avy nanam-pakapady zany tsy aza rehefa manao maramily zany fa mijanona herintaona leo amin'ny vadiny mba mampifalifaly ny ramatoa e fa tsy alefa manao maramila fa mijanona aloha rehefa avy nampakabady andeferana zany fa eto miala eo am-pandrina mandeha mivavaka hatramin'ny ankizy minono reo zany ny olona satoinany rehetra amin'izay hoe ny olona tokony hibebaka fa ny olona rehetra dia mila mibebaka avokoa dia tsika tsara fa tamin'ny Ninive ange Ninive rehefa hoe lazana eo ravany Ninive hatramin'ny biby fipiarana ninona tsy nomena hanina hatrany amin'ny mpanjaka ny nidina tany amin'ny toeram-boninahiny fa dia nivavaka avokoa mamara antsika ry havana nytao hoe verina amin'ny tompo mibetsaka izay teny midradradradrain'izay miverena amin'ny tompo mibeba na iza hatramin'ny ankizy madinika manana didy hibebaka rehefa tena mibebaka isika dia tsika tsara fa Andriamanitra dia manenina Andinin-tsoratra fandrao mba hanenina ihany izy Andriamanitra ny tena ambara amin'izany rehefa manenina Andriamanitra dia mampitsahatra ny loza izy kanefa ry havana tsy tahotra ny loza akory ny hibebahanao tsy tahotra ny loza ny hibebahanao fa fiainana zany fa ny tena loza matsiravina mantsy dia le fahafatesana mandrakizay rehefa tena mibebaka isika zay ny hafatra mpaminany dia manenin'Andriamanitra rehefa mibebaka ny mponina tany Ninive dia nanenina Andriamanitra nampitsahatra ny loza fotoana ny karemo zany avana malala andeha tsika hibebaka andeha tsika hibebaka marina tokoa tena hibebaka ka hivavaka hiverina amin'ny fo ahifeny tena antsika sy ny filatsika ary azoto hivavaka ho tsara fandraisana amin'Andriamanitra Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ane ny fiadanan'ny tompo amen